Miarahaba antsika rehetra hatrany aparan'ny tany. Aleloia. Tonga izara tenin'Andriamanitra kely Andriamanitra ho antsika rehetra izay tsapako hoe ato anaty koa ilaina zaraina amintsika. Tirem-panahy zany izaran'ilay tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra moa zany dia momba ny nofy izay voalaza ny tenin'Andriamanitra zany hijerintsika tenin'Andriamanitra maromaro eto. Aleloia. Hivavaka aloha tsika alohan'izay tenin'Andriamanitra zaraina amintsika izay. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino, misaotra anao satria nahatratra n'ity androandro ity indray izay nomenao maraina vaovao ary mbola nomenao fotoana indray ahafahanay Jesosy manambara ny teninao, ahafahanay mifampizara Jesosy indrindra izany mihitsy ny teninao Jesosy hoe mifampilazaha ireo amin'ny firana, amin'ny salamo sy ny firana, mifampizara amin'ny tenin'Andriamanitra Jesosy satria izany Tompo malalo no niantsoanao anay, izany Jesosy nilaivanao anay mba tena ho eo amin'ny fanatrenao mandrakariva. Koa mitenena eto ianao fanahy masino, mitenena ampiaino ianao Tompo malalo mba alalanay, afantaranay ny marina rehetra, sokafo ny masom-panahinay, sokafo ny sofom-panahinay Jesosy malalo, andrenesanay ny teninao ary apetreo ambany dia ambany izaho Jesosy mampanombotra mahasoa. Misaotra Jesosy. Amen. Ny thème eo amin'ny vidéo moa zany hoe dia nofy izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ina daholo moa zany hoe ahoana ny fomba, ina daholo moa zany voalaza ny tenin'Andriamanitra momba ny nofy ary inona ny fomba ifandraisan'Andriamanitra amintsika zanak'Andriamanitra, amintsika mpanompon'Andriamanitra. Haleloia. Tsy voatery ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ihany na ho an'ny mpaminany ihany fa itsika ankehitriny dia ilazan'i Jesosy, itenenan'i Jesosy amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny fahitana, amin'ny alalan'ny révélation. Fomba maro isan-karazany fomba itenenan'i Jesosy amintsika. Ka raha misy miteny antsika hoe le nofy tsy dia inona loatra fa dia tsy ilaina loatra, tena ilaintsika ny nofy ry havana malala. Tena ilaina satria Jesosy miteny amintsika amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny teny maro isan-karazany itenenan'i Jesosy amintsika, ao ny fampitandremana, ao ny fahalalana, fampalalana ny ara-panahintsika, ny fampalalana ny fomba halalantsika mindra zany, ahafantarantsika ny tokony ataontsika. Amen. Amin'ny alalan'ny nofy itenenan'i Jesosy ny tsirairay avy, ny zanany rehetra. Ka raha tsika manao tsinitsinina ny nofy izay omen'i Jesosy antsika dia hiara amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Aleloia. Hiara amin'ny fahatezeran'Andriamanitra antsika. Mpanompon'Andriamanitra mihitsy. Aleloia. Nasehon'ny tompo tany amin'ny helo, nenton'i Jesosy tany amin'ny helo. Ny olona izay tsy miraharaha ny nofiny, ny olona izay tsy miraharaha ny nofy izay omen'Andriamanitra azy ka tsy mitandrina. Ary ihany koa mahazo hafatra izy amin'ny nofy izay omeny mpanompon'Andriamanitra na amin'ny nofy omeny mpanompon'Andriamanitra zany. Misy nofy omeny ambaran'i Jesosy ka tsy mitandrina, misy fampitandremana satria indraindray Jesosy miteny tsy voatery ho aminao ihany fa mety amin'ny olona hafa ihany koa itenenany ho fampitandremana anao sy ho fampitandremana ahy. Aleluia. Koa hamaky ny tenin'Andriamanitra antsika zany dia oka ny fanahy masina hitarika eto efa eto izy manatrika antsika amin'ny tenin'Andriamanitra momba an'izay nofy izay. Aleluia. Vakintsika atao amin'ny Genesisy voalohany indrindra raisintsika Genesisy 20. Genesisy 20 andininy 7. Vakiko ny tenin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra nakeo amin'ny Abimeleka tamin'ny nofy no nialina ka nanao taminy hoe indro fa ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalainao fa vadin'olona izy. Averiko indray mandeha. Fa Andriamanitra nakeo amin'ny Abimeleka tamin'ny nofy no nialina ka nanao taminy hoe indro fa ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalainao fa vadin'olona izy. Fampitandremana ny nofy nomeny Jesosy any Abimeleka eto.
mpanjaka Abimeleka. Fampitandremana no nomeny any Abimeleka teto. Andriamanitra mihitsy no noseho tamin'ny nofy. Mety niseho mety tamin'ny alalan'ny teny, amin'ny fomba isan-karazany indray manome ohatra Jesosy amin'ny nofy. Aleluia. Fa anjaranao rehefa mahazo nofy, manontany fanahy masina ianao dia mandinika ny tenin'Andriamanitra, satria misy teny ampifandraisin'i Jesosy amin'ny nofy iny. Ianao mihitsy no ilain'i Jesosy mandinika an'ilay nofinao, maka fotoana inona no tianao lazaina amin'ity nofy ity Jesosy, fa anambaranao ny fanahy masina. Aleluia. Dia ho fantatrao ny tokony ataonao sy ny tsy tokony ataonao. Eto dia mazava ny nahatongavany Abimeleka, natokavany Andriamanitra teo amin'ny Abimeleka, nampalala azy fa ny vehivavy nalainy dia vadin'olona, dia vadin'i Abrahama. Aleluia. Ka nampitandrina azy Andriamanitra, satria tsy tiany hoe vadina mpanompon'Andriamanitra, vadina mpaminany andeha hiaraka amin'ny mpanjaka, ary mpanjaka koa olona natahotra an'Andriamanitra. Ka noho ny fitiavan'Andriamanitra azy no nampitandremany azy. Dia fampitandremana dia fitiavan'Andriamanitra. Eto ny nofy dia nofy fampitandremana. Fitiavana zany fa tsy hoe fankalahana. Fitiavan'i Jesosy atsika mba hahatonga saina atsika. Amen. Aleluia. Indray mandeha na ny nofy ny azoko. Dia misy olona nanome jiro ahy, dia ilay jiro meny maty, ampola maty. Azoko le tiany tompony nampitandrina azy ny tompo, satria efa maty le jiro ao anatiko, maty le afo ao anatiko, satria jiro manambara fahazavana. Amen. Dia fampitandreman'ny tompo ale izy, satria tsisy olona hoe andrehitra jiro ka ho any ambany farafara maizana any antsinezana fa eo amin'ny fahazavana. Dia azoko le nofy tiany tompo hoe mampitandrina ny tompo, satria efa miamaty ny ara-panahiko tamin'izay fotoana izay, ka nitadiavako an' Jesosy andreo manalina. Amen. Dia arakaraka ny nofy azonao zany no indrano ahafahanao mamindra. Ka raha tsika manao tsinontsinona ny nofy dia ara ny fahatezeran'Andriamanitra, ary nolazaiko antsika teo, mpanompon'Andriamanitra mihitsy nentin'i Jesosy tany. Misy prison ho an'ny olona izay manao tsinontsinona ny nofy omeny Jesosy azy. Dia nofy izay ambaran'i Jesosy aminy. Aleluia. Dia hiditra amin'ny teny manaraka antsika eo amin'ny Genesis 2:20-21. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny nofy, eny ary fantatro ihany fa tamin'ny fahatsoran'ny fonao no nanaovanao izany, ary izao kosa dia niaro anao mba tsy hanohy tamiko, koa izany tsy namelako anao hanindry azy. Mbola Andriamanitra teto miteny tamin'ny Abimeleka mba tsy latsaka amin'ny fahotana izy ka hiaraka amin'ny vadiny Abrahama. Izay ny antony resahany Jesosy aminy tamin'ny nofy, mba tsy ho veritsika any amin'ny helo, izay mahatonga Jesosy miteny amintsika amin'ny nofy. Indraindray izy miteny amin'ny mpanompon'Andriamanitra, amin'ny tenin'Andriamanitra, fa misy koa izy miteny amin'ny nofy. Be dia be le tenin'Andriamanitra omeny be dia be momba nofy ato anatin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy ho voatanisa antsika eto, fa ianao afaka mamaky ny Baibolinao. Genesis 1:30 dia manambara koa, mbola io ihany ary efa mby amin'ny andro izay nikambanany ondry amanosy, dia natompoko ny maso ka hitako tamin'ny nofy, ary indro sadika sy mara ary sada ny lahy izay nikambana tamin'ny ondry vavy sy ny osy vavy. Teto indray tamin'ny Jakoba nambaran'Andriamanitra aminy ny momba ny ondry sy ny osy izay fanarahana izy sy Labana. Miteny amintsika amin'ny alalan'ny nofy. Iza i Jakoba mpanompony, iza i Abimeleka lany tahotra an'Andriamanitra. Enona ny olona tsy mivavaka na olona tsy mahalala an'Andriamanitra ary isehoan'i Jesosy itenenany amin'ny nofy. Aleluia. Tsy voatery ho kristianina ihany. Amen. Mbola jerentsika ihany koa Genesis mbola 1:30-10, ary hoy ilay anjelin'Andriamanitra tamin'ny nofy, ry Jakoba, dia hoy izao, inty aho. Jery be dia be tenin'Andriamanitra atsika. Genesis 1:30-20. Fa Andriamanitra nakeo amin'ny Labana sy rianina tamin'ny nofy no nialina ka nanao taminy hoe, tandremo mba tsy asianao teny akory Jakoba na soana ratsy.
Fampitandremana eto indray niatra tamin'ny Labany. Mbola Genesis 7:19. Ary hoy izy roa lahy taminy: nanofy izahay ka tsy misy malaza ny heviny. Dia hoy Josefa taminy: tsy avy amin'Andriamanitra va ny filazana ny hevitra ny nofy? Masina ianareo, lazao amiko izany. Haleloia! Manambara ny hevitry ny nofy i Josefa ihany koa. Josefa ao ihany koa Daniel izay mahalala ny hevitry ny nofy. Amen. Eto dia Josefa eto nanontanian'ireo roa lahy gadra niaraka taminy. Genesis 7:20. Ary efa hitan'ny lehibe ny mpanao mofo fa tsara ny filazana hevitry ny nofy, dia hoy izy tamin'ny Josefa: izaho koa nanofy ka indro ny loloha karaba 3 feno mofo fotsy aho. Marobe ry havana malala, marobe ny tenin'Andriamanitra manambara ny nofy. Ianao afaka mamaky any an-tokantranonao ihany, any an-tokantranonao any ahalalànao hoe Jesosy miteny amin'ny nofy. Genesis 2:20 dia manambara ihany koa izy nofy izay momba ny mosary nambarany tamin'ny Josefa. Ny mpitsara 7:5-10, Nomery 2:12-9. Vakiko dia hoy izy mba mihainoa ny teniko. Raha misy mpaminany tompo eo aminareo dia amin'ny fahitana misehoko aminy ary amin'ny nofy no itenenako aminy. Haleluia. Ao amin'ny Nomery indray 2:12. Samuela voalohany 7:20-9. Mbola milaza an'io ihany koa Samuela voalohany 7:20-5. Mpanjaka voalohany 7:5. Haleluia. Izay nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Solomona indray teto. Mpanjaka voalohany 7. Tamin'ny nofy ny alina ary hoy Andriamanitra: angatao izay tianao omeko anao. Ny nangatahan'ny Solomona fahendrena. Miteny amintsika Andriamanitra amin'ny nofy, teny amintsika Jesosy. Koa aza atao tsinontsina ny nofy izay omeny Jesosy ianao. Dinio sorato dia dinio, manana fotoana mandinika ny nofy omeny Jesosy ianao. Dia jereo amin'ny tenin'Andriamanitra. Haleluia. Dia alalanao izay tokony ambaran'i Jesosy aminao. Na fampitandremana io, na fampaherezana io, na fampiomanana io. Haleluia. Miteny ihany koa izy ny amin'ny ao amin'ny Mpitoroteny 5:2, fa ny habeny fisasara ny mahatonga ny nofy, ary ny habeny teny no isehoan'ny ridiridiny adala. Inona tonga Solomona ny teny anio? Raha voasasatra antsika avy niasa reraka be santsisa, dia indraindray tsika tsy dia nofy loatra avy amin'Andriamanitra ny azontsika. Eo indray misy ny nofy tsy avy amin'Andriamanitra satria reraka ianao. Fa misy ny nofy tena hitanao hoe Jesosy mihitsy mazava miteny aminao. Indrindra ianao kalma, ianao mitokana, ianao mivavaka avy mivavaka, dia misy mahazo nofy ianao amin'ny fotoana iny. Fa ianao indraindray reraka be ianao, dia indraindray ilay nofy izy teo hoe ilay zavatra ny hitanao ny tontolo andro iny, na ianao ilay tafaresaka be loatra, dia tahaka an'iny ny azonao ao anatin'ny nofy. Ka misy ihany koa ny nofy tsy avy amin'Andriamanitra, fa ianao mila mahafantatra. Fa amin'ny haben'ny nofy, Mpitoroteny 5:5-9, dia misy zava-poana atoy izany koa ny haben'ny teny fa Andriamanitra no atahory. Misy ihany koa izany zava-poana amin'ny nofy. Aleluia. Fa misy ny nofy tsy avy amin'ny tompo, misy ny nofy avy amin'ny Jesosy. Aleluia. Amen. Ao amin'ny Daniela koa izy dia manambara betsaka momba ny nofy. Manasanao mamaky ny baibolinao. Aleluia. Izay zany no fampahelezana kely antsika sy fizarana kely antsika ny momba ny nofy. Tsy hoe tsika miantehitra amin'ny nofy, fa ilay hevitry ny nofy omeny Jesosy antsika. Misy zavatra tiany Tompo ambara amintsika
dia hanapita zavatra amintsika ny tompo. Haleloia. Dia manambara antsika amin'ny alalan'ny nofo izy. Amen. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ho azy hatramin'ny taona indrindra mandrakizay. Raha mbola tsy tonga Jesosy dia mbola miverina eto indray zaho ianao. Amen. Amin'ny alalan'ny afatra an'izay nofy izay omeny antsika. Haleloia.